Tanora avokoa ny mandrafitra ny malagasy, tanora avokoa ny mandrafitra ny enimpolo isanjato ny malagasy. Eo ampelantanan'ny tanora ny hoavin'ny Madagasikara araka izany. Noho ny fahatsapana izany indrindra no nahatonga ny fikambanana vonjy avana miasa ho an'ny tanora sy ny ankizy. Amin'izao fetiny Noely izao dia misy ny fanomezana Noely atolo ny malagasy indrindra ny ankizy. Rakim-peo sy rakin-tsary mirakitra hiran'ny Noely no navoaka ny fikambanana vonjy-avana amin'izao akatoko ny fety Noely izao. Gentil Père Noël ny lohateny nampitondra ny rakira sy ny rakin-tsary. Gentil Père Noël tout là-haut dans le ciel entend la ritournelle. N'oublie pas les cadeaux que tu mettras bientôt dans les petits sabots. Noely Firaisakina no fanamby napetraka ny fikambanana vonjy-avana, tarihany Marcel Robinson. Ankizy avy amin'ny faritra sy sehatra samihafa no mandray anjara tamin'ny famelomana ny hira izay mivony Noely. Firaisakina sy firaisam-pirenena no tena misongadina ao anatin'izany. Ny fikambanana vonjy-avana miaraka amin'ny mpamokatra Charles Morin Poty no niara-ny farimbona na atontosana ny rakin-tsary sy ny rakira Gentil Père Noël. Et leur village leur dire bonjour. Gentil Père Noël tout là-haut dans le ciel entend la ritournelle. Iny fanadidiny tompoko lasy tompoko avy no mamarana ny fotoanantsika tamin'ity ariva ity. Ity ampahamaranana ny vaoantsika nefa dia tsy adinonay ny mirary soa antsika rehetra ary ho tratry ny rapitso ny andron'ny krismasy avokoa isika malagasy rehetra ary ho samy tahin'Andriamanitra hatrany. Tena kosa dia mamea fotoananao amin'ny manaraka indraika mametraka ny veloma mandrapitava ary tompoko lasy tompoko vavy.